Trandrahana avokoa ireo sapam-piofanana rehetra azo ampiarina aty Atsimon'Nosy ahafahana mamorona asa aingana ho an'ireo tanora entin'izy ireo miatrika ireo olana ateraky ny haitany. Izany fanomezana asa zany dia iompana amin'ny fitrandrahana ireo harena voajanahary ananantsika aty amin'ny faritra, indrindra zany amin'iny ranomasina lavabe iny izay feno trondro, feno langosta, feno ary manan-karenana zany tsika, ka ny hanofanana ny tanora amin'izany mba ho maty hanina, mba hivelomany ny tena fotodirany Minisitry ny enseignement technique sy ny formation professionnelle. Ankoatran'izay koa moa dia sitraky ny filoha koa zany raha ohatra ka hoe ny harena sasany eny an-tanety toy ny vato, toy ny raketa dia azo ahodina hanofanana ny tanora zany mba hitrandraka an'ireny hahazahoana fivelomana maharitra mba hialana amin'ilay ataontsika hoe fahantrana. Ny fitenin'ny zareo azy moa dia hoe andaontsika hiaraka hisambotra amin'ny rangahy ny KERE, andao condamnétsika mort rangahy ny KERE, ka manaraka tsika tsy resaka KERE intsony satria fa ho faty KERE fa ho soloantsika fampandrosoana sy développement. Nijery ny fomba anatanterana izany ny Minisitry ny Fampianarana Teknika sy ny Fanofanana arak'Asa, raha ny nambarany amin'ny ampahany ny olan'ny KERE aty Atsimo ny fanomezana asa fidiram-bola ho an'ny tanora. Hanam-bola izy afaka mividy na koa hain'ilay teknika fitrandrahana n'ilay rano, fitrandrahana n'ilay vato sy ny harena voajanahary, manam-bola izy dia voa ataontsika hoe vita zany ny ady amin'ilay KERE raha ohatra ka manam-bola ilay olo satria afaka mitrandraka sy mivarotra ny harena zay nomen-janahary azy eto amin'ny faritra misy azy. Tsy ny aty Atsimon'Nosy ihany, politika ny fanjakana ankehitriny mihitsy ny hanome lanja ny fiofanana sy ny famoronana asa ho an'ny tanora manerana ny Madagasikara.